Ao anatin'ny tontolon'ny finoana izay ihany dia ho tanterahana ny sabotsy fahavalo amby roapolo sy alahady faha sivy amby roapolo ny volana desambra izao kosa ny famaranana ny fankalazana ny jobily faha dimy amby telopolo taona ny tandrema ny mpitandrina Théophile Rasolonirina teo anivon'ny fiangonana FJKM Ambohinôrina Sabotsina Mena. Fotoana ihany koa moa fanevo ambeloma ity mpitandrina ity misy ara moa ny zavatra manokana izay nomanin'ny fiangonana atolotra ny mpitandrina mandritra an'io fotoana io sy ny hetsika miavaka ihany koa manazava mikasika ny fotoana amin'ny sabotsy alahady izao ara moa ny komity ny fankalazana Andriamatora Randrianjakamanana Herzo izay filohan'ny fankalazana jobily faha dimy amby telopolo taona ny tandreman'ny mpitandrina ary Ramatoa Raoul Fidsantina izay mpitahiry vola kosa. Dia faly miarahaba ny mpijery ny matv amin'izao takariva izao araka izany dia tonga tokoa ty ilay fotoana famaranana ny jobily faha dimy amby telopolo taona ny tandreman'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny fanomanana ny fisotrondrononiny. Ny fotoana moa dia amin'ny asabotsy valo amby roapolo ny volana desambra ho avy izao izay tarihan'ny synodam-paritany Rivavaradrano sy ny alahady faha sivy amby roapolo ny volana desambra izay tarihan'ny reny fiangonana eo an-toerana. Araka ny tapaka tao anatin'ny teritiandron'ny fiangonana moa dia ireo andro roa ireo sy ny fotoanareo no entina anaovam-beloma ny ray aman-dreny mpitandrina rehefa natratra ny fetoana amin'ny maha mpitandrina azy izy. Dia misy moa ny hetsika izay iarahana amin'ny synodam-paritany Rivavaradrano izay ny asabotsy valo amby roapolo volana desambra manomboka amin'ny sivy sy sasany dia izy ireo no mitarika ny fotoana manontolo amin'izany fotoana izany. Ao aorianan'ny fotoana sy fitaovam-pivavahana moa dia misy ny fiaraha-misakafo iarahana amin'ireo olona na azy ny fanasana avy ao amin'ny faritra ny synodam-paritany Rivavaradrano. Ary ny alahady kosa sivy amby roapolo ny volana desambra zany dia misy ny fiaraha-misakafo lehibe izay arahan'ireny fiangonana sy ny mpivavaka rehetra niteraky ny fiangonana Ambohinôrina amin'ny fotoana io. Ie, momba izay indrindra dia amin'ny mahajobily fankalazana azy moa izany sy fisotrondronono dia misy ny fanomezana izay atolotra ny fiangonana ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina. Ao ny fampitaovana ny trano izay natolotra ny fiangonana ny efitra rehetra dia eo ihany koa ny vola izay neritreretina ho atolotra azy ho vatsy amin'ny fisotrondronono amin'ny fahavalo amby roapolo sy faha sivy amby roapolo ny volana desambra io no hanolorana ireo zany miaraka amin'ny synodam-paritany sy ny fiangonana rehetra. Raha ny fandaharam-potoana ny sivy amby roapolo desambra zany dia manomboka amin'ny sivy sy sasany mbola ny mandreny amin'ny synodam-paritany ihany moa ny tarika ny fotoana amin'io ary ny toriteny kosa dia ny filohan'ny FJKM ny mpitandrina Lala Rasendrahasina. Ny fanasana ny sakafo zany amin'ny fotoana io dia rahana amin'ny fiangonana rehetra tsisy hoe fanasana manokana fa ny fianakavian'ny mpitandrina miaraka amin'ny fiangonana manontolo no miara-misakafo amin'io fotoana io. Momba izay indrindra dia manararaotra zany zahay miantso ny kristiana rehetra eo amin'ny FJKM Ambohinôrina Sabotsina Mena ny taranaka ny zanak'ampelezana rehetra mba ho avy hanotrona io fotoan-dehibe io no fotoana farany anaovantsika veloma ny ray aman-dreny mpitandrina Rasolonirina Théophile dia manantena zany izay ny fanotrona antsika rehetra. Ny afatry farany dia zava-dehibe tokoa izany ny arahana nandritra ny 4 taona tamin'io fiangonana io zany. Noho izany dia manentana antsika tsirairay avy atsiaro izany indrindra ny asabotsitsika mba ho tonga maro anotrona miaraka amin'ny zareo mba amin'ny birao synodam-paritany Rivavaradrano dia ny alahady koa tsy ho latadanja noho izany fa tongavantsika rehetra anotrona azy sy amin'olotra ny fanomezana izay efa nomantsika ho anazy amin'izany fotoana izany ary misy mananteny izay fa ho avy maro tokoa isika mpiara-mivavaka rehetra amin'ny fiangonana FJKM Ambohinôrina Sabotsina Mena io.